Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alakamisy ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mihaino zava-tsoa indray dia ny fofinaina mahavelona izay ahafahantsika mandray ny fahasoavany. Aloha indierantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera, laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola mihaino zava-tsoa indray dia ny ahafahanay mifandray aminao bebe kokoa. Ary ihany koa mandray ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Mety eo izay ianao hiaraka aminay eto hanazava izany araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny loha hevitra ambony indrindra. Alaina amin'ny Jaona voalohany toko 4:7 manao hoe izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Amen. Tsy mety ho takatry ny fisainan'ny olombelona na ny anjely ny drafim-panavotana izay namonjen'ilay mpanavitra be indrafoa ny taranak'olombelona tamin'ny fanandevozan'ny fahotana. Lehibe loatra izany zava-miafina izany ka tsy azo antenaina velively ny hatakarantsika azy amin'ny fahafenony. Tsy manam-paharoa ny sorona nataon'i Kristy ho an'ny olombelona lavo. Izany ny loha hevitra ambony sady masina indrindra azontsika dinihina. Ny fo rehetra izay no hazavain'ny fahasoavan'Andriamanitra dia vao ataona hiankohoka sy haneho fankasitrahana sy fiderana eo anatrihan'ilay mpanavitra no ny sorona manjakizay izay nataony. Tsy nitovy tamin'ny olona rehetra Jesosy avy any Nazareta teo amin'ny fiainany rehetra. Izy no an'ny ohatra marina amin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahana. Tamin'ny fitomboan'ny asa fanompoana nataony no nanomboka nahatakarany olombelona ny toetran'Andriamanitra. Ny iraka ny tanteran'i Kristy teto an-tany dia ny ampiseho amin'ny olombelona fa tsy mpanao didy-jadona akory Jehovah fa ray any an-danitra izay tia sy mamindra fo amin'ny zanany izy. Ao anatin'ny fijaliana sy ny fahorian'ny olona dia misy maso antitra sy fo tia. Hoy izy hoe tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehovah izay matahotra azy. Mihevitra antsika amin'ny fahalemem-panan'Andriamanitra ary mangoraka antsika ao amin'ny fahalementsika sy ny fahoriantsika izy. Mety ho kivy sy very fahatantenantsika, mety handrakotra antsika ny rahona mateviny fahoriana, nefa ao aloha ao ihany ny mazava. Ao ambadiky ny aizina dia misy sakaiza anankiray miray fo sy mangoraka izay tsy mankasitraka ny hampalelovana na hampahoriana anao izay zanany. Ao amin'ireo fitahiana feno fahasoavana narotsak'ilay raintsika any an-danitra no ahitantsika porofo tsy tambo isaina ny amin'ny fitiavana tsy manam-petra sy ny fiantrana mihoatra noho izay tsapan'ny renim-pianakaviana manoloana ny zanany mania. Rehefa mandinika ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny hazavany azo fijaliana isika dia hita famindrampo sy fahalemem-panahy ary famelan-keloka miaro rariny sy hitsiny. Dia hanao tahaka ny Jaona antsika manao hoe ndre mba nahoana ny fitiavany naseho an'iray ho antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany fitiavanao izany. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina hatsapa sy ny hasarobidiny rahanao izay naratsaka teo Kalvari noho ny aminay tsirairay avy mba hahatonga anay tsy ho very fandovan'ny fiainana mandrakizay. Izay tsirairay avy izao ihany koa ampio mba hamerina ihany koa ao ambaranao ireo namanay rehetra izay nania, aoka izahay ho tanana hanampy azy ireny hitraka ary handeha hiaraka aminay ho eo am-pototry ny hazo fijalianao. Anaran'i Jesosy, amen. Saruvi
miaro